Tellement, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalam Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluajiv. Luciano ni Fampalalam Vaovao. Tsy ny fanarahan'ny vondron'ny mpanjaira sy ny filoham-pirenena mikasika ny tarif préférentiel ho an'ireo orinasa stratéjika mandritra ny 12 volana monja hoy ny GEM ny groupement des entreprises de Madagascar. Ity tarifa ity izay fampiakarana 700 amin'ny vidin'ny herinaratra ho an'ireo orinasa stratéjika miisa 7 eto Madagasikara. Na enany fanjakana 500 aza ilay vola 370 miliara ariary narotson'ny seni ilaina amin'ny fanatanterana ny fifidianana takiny vondrona européana ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara. Ny taona 2024 no atakatra ny karama farany ambany ho 5 alina sy 2 hetsy ariary ireo mpanjara raha nambaran'ny GEM androany. Tokony hatsaraina ny tany famokarana any amin'ireo orinasa ahafahana mampiakatra ny karama mifanaraka amin'ny vidim-piainana. Ny aratsin-kilan'ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Ametraka lamina ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana mamonjy ny tsena isaky ny alakamisy manoloana ilay tsena vaovao Etsy ny kamina Antananarivo renivohitra araka ny vaovao ray androany. Fandaminana izay tsy maintsy nampitona ireo mpivarotra teny an-toerana ho amin'ny androany ka tsy nafaly ireo mpivarotra. Any ivelany, anetsiny maro ireo mponina namony ainy any Soudan amin'izao fotoana noho ny ady any an-toerana izay tsy mbola misy fitsarana hatramin'ny androany. Manodidina ny 5 tapitrisa ireo mponina tsy afa-mitsoaka ny firenena noho ny daroka bomba sy ny fifampitifirana. Arahantsika vetrany ary ny antindininjay. Ankafaleny indray tompo klasy tompo vavy no anaterana ny arahaba ho antsika izay manjoy ny fahitalavitra Kolo Tv ho amin'ity alina ity. Tonga soeto amin'ny fampalalambavao ny Kolo Tv. Ankafantsika vetrany izany tsy ny fanarahan'ny vondron'ny mpanjara sy ny filoham-pirenena mikasika ny tarifa préférentiel ho an'ireo orinasa stratéjika mandritra ny 12 volana monja. Hoy ny GEM ny groupement des entreprises de Madagascar. Ity tarifa ity izay fampiakarana 700 amin'ny vidin'ny herinaratra ho an'ireo orinasa stratéjika miisa 7 eto Madagasikara. Manaiky amin'ny fampiakarana ny vidin'ny herinaratra izy ireo manoloana ny fahasahiranana iainan'ny jirama ankehitriny saingy tsy tokony hiatra amin'ireo orinasa stratéjika ireo ny fampiakarana herinaratra 100%. Fanadidina vetrany. Fiakarana 700 hatramin'ny 100% no hita amin'ny vidin'ny herinaratra avy amin'ny jirama tao amin'ny fampiarana ny tarifa Optima Business any amin'ireo orinasa hoy ny GEM ny groupement des entreprises de Madagascar. Ekena ny fampiakarana ny vidin'ny herinaratra ilaina jerena manokana ankilan'izay ireo orinasa stratéjika izay andrikinan'ny akamaroan'ny orinasa eto Madagasikara. Raha ny fanazavana, sehatra fiarina misa 7 izay ahitana orinasa misa 7 eto an-toerana no tsy tokony hihoatra ny 700 ny fiakaran'ny herinaratra raha ny fangatany teo anivon'ny GEM tamin'ny filoham-pirenena. Dia averiko etona zany ny tena antony mahatonga ny antonganay nagataka zany dia tsisy impact négatif amin'ireo orinasa izay ankinan'ny ireo orinasa dika ireo atria ohatra ka miakatra 100% ny herinaratr'ireo orinasa dika eo dia isy fiantraikany be mihitsy amin'ireo orinasa miankina aminy misy sehatra anankiefatra izy no tanisainay to anatin'ny orinasa stratéjika ray ny bâtiment travaux publics izay manao matériaux de construction rehetra zany ao anaty mazava ho azy ny mpanao simenitra ny mpanao produit chimique satria ny produit chimique ny industrie hafa ny tissage filature bien tissage filature amin'ny hoe fitafina non tsy fitafina koa tissage filature mpanao lama zany
ary fanany nomban'ny fanaovana vy mety tany ozy. Raha iverenana ny fanarana tamin'ny filoha-pirenena hatramin'ny volana aogositra 2022 ny mikasika ny tarifa préférentiel ho an'ireo orinasa stratejika tsy nivoaka ny didy fampiarana antony ampiakarana 100% ny vidiny herinaratra ho an'ny ankamaroan'ireo orinasa ny andro fihaonana farany tamin'ny filoha-pirenena tamin'ny 20 aprily lasa teo vao nivoaka izany tsy ny fanarana ho an'ireo tota ny didy fampiarana maharitra 12 volana monja. Ny nampaneona anay kosa nefa dia zavatra anankiroa. Voalohany ity dinika momba ny tarification orinasa stratégique efa nataonay niaraka tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny herintaona tamin'ny mois de volana jiona tamin'ny herintaona. Ireo ministra mifanesy tao mijery amazy tokony hamoaka ny décret tsy navoaka ny décret. Nampaneona anay tokoa zay. Ny zavatra faharoa izay nandisy fanantenanay koa dia raha mivoaka ny décret dia ny teny hoe maharitra herintaona ilay tarification spéciale nefa le dinika fanaovanay tamin'ny filoham-pirenena tsy nilaza n'izany mihitsy ary tsisy resaka an'izany mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia niantso an'ny présidence moa tsy mianatsiny fa tsy mihitsy ny fanarahana hitanareo ny compte rendu officiel misy navintsika roa tota tsy misy resaka izany nombe fony vonan'izany mihitsy eo ka mahagaty analana an'io agnana dia agnana. Hiatra amin'ity volana May 2022 ity ny fampiarana ny vidiny herinaratra tarif préférentiel ho an'ireo orinasa stratejika. Efa miatra amin'ny ankamaroan'ireo orinasa tsotra ankilany ny fahasahiranana manoloana ny fampiarana ny tarif Optima Business. Andrasana ho ny GEM ny fanovana io didy fampiarana ny tarif préférentiel ho an'ireo orinasa stratejika io izay noferana 12 volana. Vava mikasika ny fifidianana kosa indray na ina ny fanjakana 500 isanjato aza ilay vola 370 miliara ariary narosony sely. Ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana taky ny vondrona Europeana ny sy ny fifidianana madio sy mangarahary anohana araka izay tratra izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana raha ny fanazavana. Nela Ranefson. Mitaky fifidianana madio sy mangarahara ny vondrona Europeana na ena ny fanjakana malagasy 500 isanjato aza ny volan'ny seny anatanterahana ny fifidianana amin'ny titona ity raha ny fanazavany ny siamasuvu androany. Anohana arabola araka ny fahefana misy ity vondrona ity raha ny fanazavany. Zay ivona 370 miliara ariary ny vola anarosony seny ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Atreto 40 miliara ariary ihany no ambola ao anatiny ny siatetbola panjakana. À une élection transparente, inclusive. Manatena fifidianana madio izahay ary afaka mandray anjara ny rehetra mba ho fifidianana izotra ao anatin'ny filaminana ihany koa. Izay no voalohany fa eo anilany senihatra ny izahay amin'ny fikarakarana ny fifidianana ary efa niresaka tamin'ireo mpiara-miombonantoka hafa ihany koa izahay indrindra amin'ny firenena mikambana amin'ny famatsiana arabola. Raha ohatra ka misy famatsiana arabola avy amin'ny firenena mikambana dia ho ampitaina eto ihany. Panier, un basket fond est annoncé par les Nations Unies. Nous verrons comment nous pouvons contribuer aussi sur le plan budgétaire. Akilany nandritra ny fankalazana ny herinandron'ny Europa no hanampirantiana ireo karazana AGS fa tsy ny vondrona Europeana vola eto Madagasikara izay ahitana sehatra maro. Ho an'ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022 mitetina 530 tapitrisa euro ny vola avy amin'ny vondrona Europeana amatsina tetika sa eto Madagasikara izay avy amin'ny FED. Amizay olana amin'ny fifidianana izay hatrany tsy mipetraka ny mangarahary amin'ny fanatanterahany seny ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana amin'izao fotoan'izao hoy ireo mpanao politika paikady entina ampilamina saina ny maro fotsiny ihany ny fidinana ifotony ataon'ny seny amin'izao fotoan'izao fa tsy hita mazava ny tena vokatra azo tsy azo antoka ihany koa ny rindram-baiko ampiasain'ny seny ankehitriny nateo aza ny fitsiriana efa natao. Henri Florent. Mahery ny sivy tapitrisa ihany atreto ireo mpifidy voaisany seny tao anatin'ny enim-bolana na natanterana ny fanavaozana tanteraka ny lesitry ny mpifidy teo tamin'ny tany sy ny firenena. Raha nanomboka ny volana Oktobra teo izany ka nitarina volana maromaro aty aorina noho ny tsy fatratrarana ny ezaka izay napetraka tany am-piandohana. Tsy tratran'ity voamiera ity araka izany ny tanjona izay notratrarina. Raha nikendry mpifidy mahery ny 30 tapitrisa anoany izy ireo ho tafiditra ao anatin'ny lesitry ny mpifidy amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana sy ny rejistra-pifidianana nasionaly. Midika izany fa mbola mahery ny 4 tapitrisa ireo olom-pirenena tokony mbola ampidirina ao anatin'ity lisam-pifidianana ity. Raha ny zava-misy ankehitriny tsy mampiseho ny mangarahara ny voamiery natao isahana izany hoy ireo mpanao politika noho ny antony maromaro
toy ny lesoka hita etsy zero. Raha ny fomba fijerena azy manokana aloha tena tsy mandeha milona ary tsy mahafapo ny ataoko hoe ny mpisehatra politika zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao raha ohatra ny zany refonty zany asiana resaka ny antony dia mabedabe ny fay ao anatiny ao paikady fotsiny reny ataoko hoe fidirana fotony ataony sini amin'izao fotoana izao tsy haiko hoe sini toro ve ny filazantsika azy sa tsy fantatra tsony zany fa entina ataoko hoe anaovana diversion fotsiny reny fa be dia be zavatra tsy tomombana mahakasika ny refonty io zany ka izay no anairana ny findrapandrakana avy aminay antoko fiambonana ny mba ataoko hoe ijerena miaraka ity resaka fifidianana ity mialohan'ny fifidianana indrindrandrindra satria rehefa tomombana ny mialohan'ny fifidianana dia atsika inoana ny siany ataoko hoe stabilité aorian'izay fifidianana zay raha ohatra ka tena isy fifidianana marina amin'ity taona ity. Na izany azy efa niaikiny teo anivon'ity rafitra mikarakara ny fanomanana ny fifidianana ity fa nisedra olana teo amin'ny lafiny maro samihafa izy ireo teo ny lafiny politika sy ny finoana manampy izany ihany koa ny fampitaovana sy ny fahatarana izany manampy izany ihany koa ny tsy fampian'ny fanentan'ny ireo olom-pirenena tamin'ny mpanisana ny mpifidy isa-tokantrano. Ny zavatra hita nefa rehefa natao le tapitra zany mahakasika ny ataoko hoe zay isan'ny mpifidy ao anatin'ny lisy fifidianana zay zany hoe mbola lisa provisoire ao za dia mbola betsaka ary niaiky an'izany sy ny fay ataontsika hoe tao anatiny zany lisy fifidianana provisoire zany ka eo indrindra zany no mahatonga ny antoko fiambonana mametraka ahiahy amin'ity resaka liste électorale ty indrindra lay refonte zay imasonseny amin'izao fotoana zao tena ataoko hoe ao anatin'ny fangarakarana ve no anaovana izy ireo azy satria raha tsy zany manko dia tsisy anaika ny valim-pifidianana zany ny antoko politika rehetra zay ataoko hoe resy aorian'ilay voka-pifidianana. Na efa nirosoana aza ny fitsirana ny lisy mpifidianana sy ny rindra-baiko ampiasain'ny seny izay ny antsoina ireo mpiara-mombon'antoka farany teo tsy mahazo antoka ny lisy mpifidianana izany hoy ny teo anivon'ny APM. Le refonte raha mbola tsy vita dia tonga ve dia atao le audity zay aloha voalohany dia ny audity zany tsy hoe 2 andro na 3 andro na herinandro fotsiny dia vita dia ohatrany hoe milamina vita le audit le refonte ny liste électorale mbola en cours dia zany hoe tao aorianan'le audit ve zany tsy atao audit tsony zay zany ny fanontaniana mipetraka ary mila fantatritsika fa raha ohatra ka mitoky amin'ny vahintsika amin'ny audit ny logiciel io dia mila fantatritsika fa manana accès amin'ny logiciel io à distance ireo ary andeha tsara ny fangalaram-bato amin'ny fotoanan'ny fifidianana. Tokony ho hisy ihany koa ny fanazavana hatrany ny solon-tena ny antoko politika ny fandraisamon'om-pirenena ary ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana iary asa ao anatin'ny seny mba hipetrahany mangarahara mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Nahazo tampikarama manokana ireo voamera ifotsony mpanisa mpifidy eny anivon'ny Fokotany sy ireo voamera manokana misahana momba ny fifidianana eny anivon'ny komina tao amin'ny faritra Vakinankaratra. Io maraina io no nizara izany tao amin'ny prefektura Antsirabe ny filohan'ny seny izay tonga tany an-toerana. Andrinirina Kolo TV Antsirabe. Taorian'ny faritra Matsatra ambony sy Amoromanida ny faritra Vakinankaratra indray no notsidian'ny filohan'ny seny na ny voamera misahana ny fifidianana eto Madagasikara niaraka tamin'ireo delegationina manokana mandrafitra ity birao ity. Teboka telo lehibe no antodiany teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra io maraina io. Anisan'izany ny fandaovana ny tampikarama manokana ho an'ireo mpanisa mpifidy eny anivon'ny Fokotany ary ireo voamera manokana misahana ny momba fifidianana eny anivon'ny commune. Nandritra izao fidinina ifotony izao ihany koa no nanaovana fanaraha-maso ny asan'ireo ratsamangaiky an'ny seny izay miasa eto amin'ny faritra Vakinankaratra indrindra fa fanitsina ireo lesoka. Raha ny fantatra dia vola mitetona valalavitra ariary no nozarana ho an'ireo voamera misahana ireo mpanisa mpifidy sy ireo voamera misahana manokana ny fifidianana nerana ny nosy hoy ny filohan'ny seny. Rehefa nanomboka n'ity asa ity dia nahita fa mafy ny asa atao rehefa manao le fanavaozana tanteraka ny lesy ny fidy. Dia teo zany zahay dia nanao volavola sosikevitra noentina teny anivo ny fitondram-panjakana dia nivoaka ny didim-panjakana mahakasika an'izay ka vola mitentina any amin'ny valo lavitrisy nozarainy
ho an'ireo mpikambana eo amin'ny vomiera momba ny mpanisa mpifidy manerana ny Madagasikara. Dia ambonin'izay koa zany ny any mpikambana eo amin'ny vomiera manokana momba ny fifidianana eny anivon'ny commune. Tamin'ny karama manokana 5 alina sy ray hetsy dia ray hetsy nomena an'ireo eo anivon'ny vomiera momba ny fifidianana eny anivon'ny commune. Manodidina ny 770 isanjato ny tahan'ireo olom-pirenena voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny vakina karatra manokana dia olom-pirenena manodidina ny 3 hetsy no mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana ary anaovana paikady sy fanentanana faobe ahafahana manatratra ny tanjony ho iatran'ny filohan'ny vomeran'ny fifidianana eto Madagasikara. Diso le fomba fiteny hoe zahay efa tafiditra tao anatin'ny disitra teo aloha ka tsy mila miditra tsony ao anatin'ity disitra anaovana fanavaozana tanteraka aty. Satria reny olona reny dia tsy afaka hifidy. Tonga ny fotoana anaovantsika ny fifidianana filoham-pirenena zay tsy maintsy isy tenenina eto tsy maintsy misy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ka dia tsy afaka hifidy reny olona reny. Fa misy ihany koa olona zany tokony mbola hiditra amin'izao asa fanavaozana tanteraka ny disy ny mpifidy zao. Raha ny faritra Antsirabe dia eo amin'ny 3 hetsy eo zany no mbola tsy tafiditra. Ireo zany mila anaovana fanentanana amin'izao fidinana zao fa ny aporosina zany aoka mba tsy ho isy olona ny soratra izy tao anatin'le disitra nefa tsy ho tafiditra. Na olona anankiray no tsy tafiditra dia efa mampalahelo zay zavatra zay. Na olona anankiroa no tsy tafiditra mampalahelo zay zavatra zay. Dia napetraka zany ny toromarika fa ny olona rehetra ny soratra anarana dia jerena sao dia tsara pirina le izy dia tsy tafiditra fa tsy maintsy atao zany mampiditra an'ireny olona reny ao anatin'ny disitra ny mpifidy. Araka izany dia mbola maro ny ezaka izay ataon'ny CENI amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Raha izay salanisa izay dia mipetraka ny fanontaniana ho voatazona ve ny datiny 3 Mey sa mbola maro ireo tsy voasoratra ka ahemitra indray. Vaovao mikasika ny tontolon'ny fandraharana kosa indray ny taona 2024 no atakatra ny karama farany ambany ho 5 alina sy 4 hetsy ariary ireo mpandraharana ambanany GEM androany. Tokony hatsarana ny tany famokarana any amin'ireo orinasa ahafahana mampiakatra ny karama mifanaraka amin'ny vidim-piainana. Ny aratsy ankilany ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Ny andindin'izay. Fiakarana 10 isanjato no hita amin'ny fiakarany karana tamin'ity taona 2024 ity ho ny GEM. Amin'ny taona ho avy no hotratra ny fandoavana ny karama farany ambany miampy 10 isanjato. Anton'izany ny fiakarany tany famokarana any amin'ireo orinasa izay mifanaraka amin'ny vidim-piainana. Dia araka izay tegna tamin'ireo zany noho ny ony zay tany mifolan'ny publika dia bien sûr nagataka ny folan'ny publika hoe tsy azo naram-piakana 50 000 ariary zao izy ny SME. Na dia fa fanaraka azy zay. Dia nazavana tamin'ny folan'ny publika andea matofilo tena tsy possible mihitsy tsy azo miatao mihitsy. En revanche amin'ny herintaona amin'ny 420 azo visina tsara mihitsy izay 250 000 ariary zay. Raha ny zava-misy amin'ny tontolon'ny fandraharana sy ireo orinasa eto Madagasikara ny aratsy izany raha ny filaharana farany tamin'ny taona 2024. Teo aloha teo moa zany nisy foana isan-taona raportny banque raisam-pirenena banque mondiale mamoaka ny noty ny firenena 20% momba ny climat des affaires. Fa raha raisitsika ny situation tamin'ny taona 2024 sy situation amintsika amin'ny teny zao zay hoe zay nisy ninaniova firy. Ary fa raha hoe ny ratsy tamin'ny taona 2024 raha tsy nisy hoa teo amin'ny 34% anga à peu près 34-35% les notes ary ny classement Madagasikara nidina be taty amin'ny 50% sur 180. Raha resika ny critère izay anisan'ny ratsy indrindra tamin'izany fotoana izany dia ny accès à l'énergie. Tsy aivina antony tsy ahafahan'ireo mpiasa misitraka ny karama farany ambany ho 5 alina sy 4 hetsy ariary ny fahasahiranana arabola izay ianan'ny fanjakana ankehitriny. Ireo orinasa izay tojo fahasahiranana ankehitriny no miezaka mampiakatra hatrany ny karama ho an'ireo mpiasa.
No tanterana teny amin'ny CCIFM na ny Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar ny fanaovany sy ny fiara-miasa eo amin'ny ADIM na ny Agence de Développement et Innovation de Mayotte fifanarahana izay mikendry ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny rotonta isany hoamarinina amin'izany ankoatra ny fifanakalozana ny fananganana orinasa malagasy ao Mayotte afana mamporisika ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola fanampanazavana. Tsy maintsy tafiditra anatin'izany ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana zavatra ara-dalàna zany saingy misy fanamorana sy tolotra hafa ihany koa azadiny fa tsy hoe ireo varotra azotra-pahitanana ihany fa misy ihany koa ny tolotra ireo izay tsy maintsy mifameno. Ufuanana ireo rehetra mikasika ny sehatra rehetra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ho ny antoko politika madolina ny APM antony tsy hita mazava ny nataon'izy ireo amin'ny fiarovana ny are-pirenena tokony ho fidina ihany koa ireo sefokotany ahafahana manara-maso akaiky ny fanondranana are-pirenena antsokosoko ho hiatrany ny fanazavana ny andindin'izay entiny Daniela Minorso. Tokony ho fanana avokoa ireo sehatra rehetra miady amin'ny kolikoly eto amintsika ho ny teo anivon'ny APM na ny antoko politika madio ireo sehatra miady amin'ny kolikoly napetraka eto Madagasikara izay saika tsy hinompeo avokoa manoloana ireo fanondranana are-pirenena antsokosoko mitranga eto amin'ny firenena. Ireo sehatra rehetra izay najoro na ny Aray io na ny Bianco io na ny CSI io na ny Samifine io na ny Haute Cour de Justice koa tsara foanana zany satria tsy misy na inona vokatra azo tamin'ireo fa dia mandeha gaboraraka ary tsy mbola nisy fitondram-panjakana mpanondrana re-pirenena nefa dia mangina ny be sy ny maro mangina ireo sehatra rehetra ireo ao anatin'izay ka zay zany mba tolo-kevitra anankiray amin'izay le hoe fanondranana antsokotsoky ny arena-kibon'ny tantsika izay. Ankilany tsy misy afa-tsy ny fividianana filoham-pokotany irery ihany no ahafahana manakana ny fanondranana re-pirenena antsokosoko eto Madagasikara ho hiatrany ny APM. Efa niteny foana hoe fidio amin'izay ny président ny fokotany ny filohan'ny fokotany tsirairay rehefa manam-pahefana voafidy olom-boafidy dia afaka manakana fitrandrana tsy ara-dalàna ao amin'ny fokotany misy azy ary ihany koa afaka mangataka tamberina ndraikitra amin'ny are-pirenena mivoaka tao amin'ny fokotany nisy azy fa ity dia hanomezana tsy ny fitondram-panjakana ny fandimby rehetra teo dia samy nahazo tombontsoa avokoa tamin'ny fokotany tendritendrena amin'ny tsy misy antony io dia hanika manao zay tany kibony ny mpitondra fanjakana amin'ny are-pirenena fa zay zany dia tena miteny hoe fidio amin'izay ny filohan'ny fokotany zany hoe mikitika lalam-panorenana zany zavatra zany ary zay fitondram-panjakana manaraka eo dia verinay fa tena hanova amin'izay lalam-panorenana fanorenana ifotony ary ilay fanarenana no resahanay tamin'ny boky izay novoakanay antoko politika madio. Ho tanterahana rapitso eny anivony anteny mera-pirenena ny fandaniana ny lalàna mifeny arena-kibon'ny tany raha tsy ivina nampiakarina 5 isanjato raha toka 2 isanjato teo aloha ny iaba sehatra izay alaina amin'ireo arena-kibon'ny tany raha ny fanovana izay natao amin'ny lalàna feny ny arena-kibon'ny tany. Isan'ny tanjona amin'izany ny fampiakarana ny toe-karena amin'ny sehatry ny arena-kibon'ny tany hoy ny minisitra. Ankoatra io, teboka maro no navoazina ao anatin'ity lalàna mifeny arena-kibon'ny tany ity araka ny fanazavana hatrany. Andrasana araka izany izay mety ho vokatry ny fandaniana ataon'ny solombavam-bahoaka. Dia mifanadidiny ihany koa ny mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao amin'ity alina ity mamefitonanao aoriany dokam-barotra fohy. Lalao atsika tellement mitsara cadeau isaky mividy totra teny manety na yellow one ianao dia mahazo cadeau foana mahazo cadeau foana na amin'ny numéro 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro sy any amin'ny farany lalao fisariana azahoanao finday avo lenta Motorola Edge 5G kit-mbaliky TV écran plat ary PS5 sy loka maro hafa koa ao ilalao lalao atsika za tellement za mahazo cadeau. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais.
Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable jusqu'au 15 mars au 15 mai. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Injar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Big Flex 5. Révélez le barbier en vous. Indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny arahaba tomboko lahy sy tomboko vavy asaina mpanajana hatrany isika rehetra ny tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany anohizatsika ny fampahalalam-baovao azy manomboka ny 9 Mey ka hatramin'ny 12 Mey izao no mandalo ao Mahajanga ireo délégation avy amin'ny commune Bandramboa ao Mayotte ka nitondra ny anjara biriky tamin'ny fanampiana ireo zaza tao amin'ny centre avitra ny mpianatra tao amin'ny lycée Antanimalandy ary ireo zaza mambehivavy tao amin'ny toby fanarenana marofoto. Anja Robert, Kolo TV, Mahajanga. Mandalo eto Mahajanga mandritry ny herinandro ny mpikambana eo anivon'ny association amicale des agents permanents avy ao amin'ny commune Bandramboa nosy Mayotte tafiditra ao anatin'ny programan'izy ireo ny fitsidihana ny teto amin'ny ivitoerana fampianarana zaza sembana ara-tsaina nitondrany ny fanampiana ho fanohanana ity centre avitra ity. Ilainay zany le izy zay moa zany araka ny volaza teo zahay zany mampisakafo andreto ankizy reto mitazona andreto ankizy reto mandritra ny herinandro latsinainy hatramin'ny zoma zareo eto dia misakafo atoandro eto zareo dia be dia be no fandanina atrehinay zay no natrehan'izay dia zay no tena hoe ilanay nreto fanomezana reto dia ny fisorana aloha no voalohany indrindra fisoran'Andriamanitra moa zany nampitoboka an'zareo taty aminay ihany koa dia isorana lehibe raha-poerasaina koa zareo tamin'izao fanomezana izao. Ny indice humanitaire no miara-miasa amin'ny reto délégation avy ao amin'ny nosy Mayotte ireto mikarakara ny fitsidihana rehetra izay ataon'izy ireo eto Mahajanga. Manatitra fisorana tanteraka zany zay amin'ny reto fikambanana avy any Mayotte zay vonina tanteraka manolo tena hanao asa soa ho antsika eto Madagasikara mariko manokana hoe antsika eto amin'ny faritra Boeny nanome izy ireo ny arrosoir tuyau d'arrosage sy ireo karazana angady izay hoentina ikolokoloana an'le toerana zany ho an'ny lycée zany ho anaovana tontolo maitso eto amin'ny lycée. Mino koa moa zany zay fa mbola nampy amin'ny sehatra maro izy satria toerana io zany dia efa misy plan nataonay hoe ahafahan'ny ankizy mianatra ahafahan'ny ankizy manao révision ary ahitany ankizy indrindrandrindra izany atao hoe fikolokoloana ny tontolo maitso aty an-tsekoly. Nitsidika ny zaza mambehivavy voafonja ao amin'ny toby fanarenana marofoto ihany koa ireto délégation ireto no sady nitondra vatsy ho an'ireto voafonja ny fikambanana raha teo dia vonona ny hitondra ny tohana ho an'ny mpiarabelona eo amin'ny hetsika ara-tsosialy. On a mené des denrées alimentaires pour ces gens-là, les vêtements, les livres, pour aider les lycéens. Ça nous a fait plaisir parce que comme c'est une découverte, c'est la première fois qu'on fait et puis on va essayer d'aider plus. Ça nous a fait plaisir avec l'association amicale des agents de la mairie de Bandramboa. On a fait ce projet pour venir ici pour une découverte. Et ça nous a plu, on aimerait revenir dans quelques années aussi pour aider plus que ce qu'on a fait là aujourd'hui. Ny farana teto amin'ny lycée Antanimalandy ny hetsika ara-tsosialy nanohanana ireto délégation avy any amin'ny nosy sy Mayotte ireto nitetika asa fambolekazo ny mpianatra niaran'izy ireo tamin'ny indice humanitaire ka nomena fitaovana hoentina hikarakarana ity zaridaina ity ireto mpianatra ao amin'ny lycée Antanimalandy eto Mahajanga ireo.
Fanotanterahina androany fivoriana fa 7 iarahan'ny vondron'ny mpitantan'ny faditseranana 4 mikambana ao amin'ny faritra antsinanana sy atsimon'ny Afrika. Zava-dehibe ho an'ny faditseranana malagasy ny fivoriana ary maro ny tombony amin'ny fandraisana azy. Ho ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny tale jeneraly ny faditseranana tonga nanotrina izany androany. Fanampy mpanazavana. Dia ny tombony amin'izay voalohany aloha dia ny visibilité ngamba noresahako azy ho an'ny douane malagasy ho an'ny firenena malagasy satria raha ohatra ka misy an'ireo firenena 420 ireo izay mivory ety amintsika aty ary be dia be ny firenena goavy anao Afrika manomboka any ambony anatiny ao ny Tanzanie, ny Éthiopie, ny Rwanda, Afrique du Sud, Namibie, be dia be zany Zimbabwe tsy voatanisa ary io zany ny zavatra tapaka eto hoentina amin'ny ny fivoriana izay anaovana ny conseil d'administration ny OMD amin'ny volana Jona any Bruxelles moa ny foibe mpitantanana ny fiambona be iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana. Ny tombony ankoatran'izay visibilité ny firenena izay sy ny douane malagasy dia eo koa ny leadership izay mipetraka mba afaka raha ohatra ka manatrika foana antsika hatramin'izay mba afaka koa mandamina sy miorganiser dia mametraka an'izay mba ho jereny hafa koa raha ohatra ka hoe mijery ny hafa manao foana ny taloha. Fa lafim-baovao hafa kosa indray olany tamingana tsikelikely ireo karazana biby any amin'ny valan-javaboary manoloana ny tsy fandraisana andraikitra ireo biby ireo. Isany ahina voalohany amin'izany ny varesia izay karazana ragidro tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Richela Rabarvelo. Tandindomindozany bibidino ny tsy fisiany vanaramaso sy ny fahaverezany akamaroan'ny sasany ny toeram-ponenana anatin'ny valan-javaboary araka ny tatry ny levin'ny planète ny WWF tamin'ny taona 2022 raika amin'ny 30 isanjato ny isan'ny lemurien eto Madagasikara no sokajiana ho lany tamingana dia ho anelanelany taona 2022 sy ny taona 2022 nahitana fahaverezana sokatra be indrindra izay tsy fahita firy teto amintsika izay miisa 1,4 araka ny fanazavana ny tompony andraikitry ny valan-javaboary sarobidy amin'ny varitra iraisam-pirenena ny karazam-biby ka ilaina fikolokoloana. Ny fiarovana ny valan-javaboary marina fa misy foana ny tsindry mahazo an'ireo biby sy ny zava-maniry any anatin'ny valan-javaboary. Fa miezaka hatrany moa zahay satria io ny asanay voalohany ny fiarovana ny valan-javaboary io dia miezaka hatrany mitazona ny intégrité ny hoe conservation an'ireo zava-mananaina ireo. Ankoatra ny fiarovana sy fampitomboana ireo zava-mananaina ahina olany tamingana eto Madagasikara ilaina ary zava-dehibe ihany koa ny famerenana ny ala ho ala maitso. Efa hita le izy dia miezaka hatrany zany hoe fanamaitsoana izay ny hevitra voalohany fanamaitsoana izay no amerenana izay anarenana izay fivavahany teto andro izay. Nakalazaina androany 12 Mei ny andro maniran-tany ho an'ny biby olany tamingana na ny espèce menacée. Nisy ny hetsika izay nokarakarainy teo anivon'ny parc national de Marlambo mba ho fitsonjovana ny biby sy ny tontolo misy azy. Ary tsy tonga ara-potoana eto Madagasikara ireo trozona antony mahafefika azy amin'ny vanim-potoana andalovany aty amin'ny fahadranomasitsika. Tamin'ny taona 2022 misy 13 ireo trozona fefika raha ny fanazavana. Ny volana Jona hatramin'ny volana Oktobra kosa no andalovany ireo trozona ireo aty Madagasikara. Lehilahy Jeanne Efson. Ny tsy fahafantarana ireo tompony andraikitra ny fisian'ny trozona fefika amin'ny toerana iray, ny antony tsy hafantarana mazava ny hanahafaty azy irendra ny fanazavana. Ny taona 2022 miisa 13 ireo trozona fefika nandritra ny fandalovany hiataty amin'ny faridranomasin'i Madagasikara. Ao ireo efa lehibe fa maro ihany koa ireo zanaka trozona maty tamin'ny taona iny, saingy tsy fantatra mazava ny antony nahafaty azy. Misy araka izany ny lesika ho arenina mandritra ny vanim-potoana andalovany ireo trozona aty amin'ny faridranomasin'i Madagasikara manomboka amin'ny volana Jona hatramin'ny volana Oktobra ho avy izao. Lamina izay angatahana fiara-miasa amin'ny olon-drehetra. Zany hoe raha te hafantatra ny antony mahatonga biby iray fefika dia mila eo atoerana ny manam-pahaizana sy ny pahanazana mila manao intervention dans l'immédiat zany hoe eo amin'ny fotoana iny. Ny olana fotsiny zany raha tsisy intervention eo amin'iny fotoana iny zany dia sarotra satria mila maka sary, mila jerena hoe inaviny eo amin'le vatan'le biby. Raha hitanao zao hoe misy kaikitra mety possible misy kaikitra requin
mety hoe misy trasina filet eo amin'ny vatany dia afahana zany zay manao diagnostika jerena hoe inona no mety antony na afaty azy raha tsy afaka manao an'izay zany dia tsy afaka dia zay moa zany no ezahana amin'ity taona ity ny azahoana an'le information amin'ny fotoana mamety azy eo amin'ny fotoana hoe afahana mijery hoe afahana manao intervention zany hoe jerena hoe inona no mety nahatonga ny biby fefika. Miisa 5 sy 2 alina eo ny trozona andrasana mandritra ireo 5 volana ireo raha ny fanazavana. Ny trozona misy vombony na ny baleine bosse no tena maro andrasana mandritra io fotoana io raha ny fanazavana. Misy karazany folo ny trozona izay mety ho hita aty amin'ny faridranomasin'i Madagasikara. Efa manana lalàna fizahana trozona i Madagasikara iarovana ireo trozona tonga eto amintsika. Baleine bosse aloha zany ilay juin jusqu'en octobre zay ny fotoana ahitana azy. Misy afaka mahita baleine franche koa isika mandritra izay fotoana izay satria mitovy amin'ny baleine bosse. Raha mandeha somary lavidavitra kely ny côte dia afaka mahita le karazany hafa ohatra hoe ny baleine bleue, ny karazana rorqual, dia misy an'ilay karazany iray any Anosy be i rorqual de Murat izay tany amin'ny taona 2024 tany no tena nanaovana ny description hoe ay misy ao Anosy be le izy dia hatreto zany aloha ny filazan'ny pikaroka zany hoe espèce mipetraka ao Anosy be izy io fa mbola tsy fantatra tsara hoe mandavan-taona ve fa manomboka mois de octobre, novembre, décembre hita foana io espèce iray io dia miaraka amin'ny zanany kely zany hoe miteraka sady miteraka izy dia avy eo nefa misy fihetsika amin'ny sakafo koa hita amin'io espèce iray io. Mandritra ny fandalovany aty amin'ny faridranomasina no amiray ny trozona lahy sy ny vavy. Amin'ny fotoana io ihany koa no iterahany ireo trozona vavy hatrany fanazavana. Ametraka lamina ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana mamonjy ny tsena isaky ny alakamisy. Manoloana ilay tsena vaovao etsy Anosy ny kaomina Antananarivo renivohitra araka ny vaovao voray androany fandaminana izay tsy maintsy nampitana ireo mpivarotra teny antoerana aloha amin'ny androany ka tsy nafaly ireo mpivarotra ireo. Fanadidina. Ny menimenina ireo mpivarotra manoloana ny tsena vaovao etsy Anosy androany, manoloana ny fandaminana napetraky ny komuna Antananarivo renivohitra ny amin'ny fitsokafan'ny tsena nanomboka ny 7 Mey teo. Natsahatra aloha ny fivarotan'ireo mpivarotra manoloana ity tsena ity fa napakefitra izay tsy nafaly ireo mpivarotra. Zahay tsindriana tsara, alaka misy tokana. Zay no mivarotra eto fa tsy isan'andro ohatra ny endry zarao ao. Ka ny angatahanay zany dia ny alaka misy tokanay aloha mba hivelomanay fa ndray mandeha ne zahay no mitady ao anatin'ny herinandro dia mbola ho foanana indray ve etona miantso anao zay Andriamatoa be ny tanàna ajaina miantso anao zay mba jereo vao ny olanay ao koa ianao Andriamatoa filoha Andry Rajoelina ajaina tapony loha vao ny olana vahoakanao fa azavela isavoritaka ohatr'izao. Araka ny fampitam-baovao azy avy eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra, isy ny toerana omena ireto mpivarotra ireto saingy miandry ny fandaminana aloha. Mbola misy raha teo ny fanatsarana atao amin'ny tsena amin'izao fotoana. Nilaza ny anaiky ny fandaminana rehetra raha teo ireo mpivarotra fa indrindra ny fampidirana azy ireo anatin'ny tsena vaovao. Ity tsena ity zany rehefa niona tamin'ny ben'ny tanàna zay dia natokana ho an'ny mpivarotra andavanandro. Dia izahay anefa mpivarotra alakamisy hebdomadaire zay. Allo angazenay ny premier étage satria izahay ny taloha teto. Rehefa ndravan'ny commune urbaine ny tsena teto amin'loana dia hoe amoronana toerana zahay. Dia miandry zahay eto mampivorivory anay eto fa tsy sanatriako hoe anina. Miandry an'ilay toerana hoe ametrahana anay zahay. Tsy ho ela ny fandridrana ny fahafahan'ireo mpivarotra miverina manao ny asa fitadiavany na ny fampitam-baovao ihany. Saingy ho an'ny androany tsy nisy mihitsy mpivarotra nanangana tsena manoloana ity tsena vaovao etsy Anosy ity. Lafo ary tsy takatry ny fahefa-mividy ny dosimetra fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa ho ireo manipulateur radio eto amintsika. Izy ireo izay manaraka fiofanana anatsarana ny fandraisana an-tanana ireo marary sy ny fanatsarana ny asa any amin'ireo toerana voatokana.
hoatsaraina ny radiothérapie na ny fikarakarana ireo zazakely tarafina eny amin'ny centre d'imagerie eny anivon'ireo hôpitaly. Marefo ny zaza ka mila fikarakarana manokana eo amin'izay sehatra fitarafana izay raha ny fanazavana. Radiopédiatrie voalohany a teknika fanatsarana na renforcement des compétences an'ireo mpiasa manerana Madagasikara mihitsy, ary faharoa dia ny radioprotection ilay voalazanao teo na ny fiarovana zany a ny zazakely voalohany, fa rehefa miaro an'izy ireny koa zay dia voaro azy a satria mifandray ny fifandraisany ny fiarovany marary tena sy ny fiarovana mpiasa tena ho nevon'izany asa izany. Marina izy misy zavatra tahorana amin'le radiation fa zavatra mahasoa koa izy. Dia mba hoe le zavatra mahasoa no iantefana kokoa ao anatin'ny saina satria io moa matoa misy ny fianarana dia tsy maintsy karohana hatrany hatrany foana ny hoe ahatonga hiena hatrany le tao hoe le risque, ary zay isin'le hoe radioprotection ka tombony ho an'ny mpisehatra amin'ny asa ary ho tombony ho an'ny vahoaka koa izao antom-pisiany izao atrikasa zay. Manodidina ny 10 hetsy ny ireo teknisianina radio amina firenena misy 90 ka isan'izany Madagasikara. Tanjony izao fampiofanana izao raha ny fanazavana ny hanatsarana ny fandraisana tanana ireo marary sy ny fanatsarana ny asan'ireo manipulateur radio. Il est sûr que la radioprotection fait ikena fa voaresaka matetika ny radioprotection 5 misy fipetra tsotra tsy maintsy raisina iarovana amin'ny royaunement, tsy hoe tena mampididoza be na koa mampatahotra tahaka ny covid na ireo aretina hafa mety hitranga eny amin'ny hôpitaly. Araka izany ny radioprotection dia tahaka ny mitondra fiara ka rehefa mahay mampiasa azy tsara dia tsy misy olana, tsisy olana ny royaunement, saingy mila fiofanana ahafahana mampiasa azy araka ny tokony ho izy. pour savoir les utiliser correctement. Tsy ho an'ny fandraisana tanana ireo marary sy ho an'ny mpiasa ihany, ilaina ary angatana ihany koa izy ireo ny fanatsarana ireo fitaovana ilaina hanantanterahana ny asa. Ohatra amin'izany ny fampiasana ny dosimetre izay amarinina isaky ny 3 volana. Io dosimetre io izay lafo ary tsy takatry ny fahefa-mividy amin'izao fotoana. Misy tokoa ny fanaraha-maso amin'ireny fitaovana miteraka ny taratra na rayonnement ionisant reny ataony NSTN, fa tsy mipetraka zany eto Madagasikara satria ny saran'ilay fanaraha-maso dia lafo dia lafo na ny ireny lecture na dosimetre, ny ofan'ny dosimetre dia lafo, dia tsy voasahan'ny ministère de la santé publique amin'ny ankapobeny, dia tokony ho jerena zany ny izay mampety an'izay fahazahoany manipulateur radio eto Madagasikara amin'ny service rehetrarehetra ny dosimetre zay, satria ahoana moa zany ny ahafantarana ny dose de rayonnement azon'ny personnel anankiray raha ohatra ka tsisy ny dosimetre. Ilaina ary zava-dehibe araka izany ny fanaraha-maso ireo mpisehatra mampiasa taratra nokleary toy ny toeram-pitsaboana samihafa sy orinasa. Ho mora kokoa ny fandraisana ny tanana ireo marary raha ampy fitaovana sy tsara fiofanana ireo mpiasa amin'ireny sehatra ireny. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray, anetsiny maro ireo mponina namony ainy ao Soudan amin'izao fotoana noho ny ady any an-toerana izay tsy mbola misy fitsarana hatramin'ny androany. Manodidina ny 5 tapitrisa ireo mponina tsy afa-mitsoaka ny firenena noho ny darika bomba sy ny fifampitifirana. Manao antso amin'ny firenena rehetra anao ny tsindry amin'ny ampitsarana ny ady ny firenena mikambana, saingy tsy mbola nisy ny vokatra azo hatreto. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. 17 andro androany no nisy ny ady eo amin'ny tafika sy ny milisy izay tarin'ireo manam-pahefana nitondra teo aloha. Tsy nisy naomby ny fanelanelanana nataon'ireo firenena maro ny amin'ny fampitsarana ity ady ity hatreto. I Soudan izay firenena atao hoe efa zatra miaina anaty herisetra sy ady hatramin'ny nazahoan'ny fahaleovantena tamin'ny taona 1976. Inenina amby 30 miantoana no efa nisy ny fikasana anonga-panjakana ka ny enina tamin'ireo no tanteraka. Amin'izao fotoana manao amboletra aka ny lapa ao Soudan indray ireo milisy. Antony tsy mampitsahatra ny fifampitifirana sy ny herisetra any an-toerana. Manodidina ny iray tapitrisa ireo Soudanais efa nitsoaka ity firenena ity ankehitriny raha toka miezaka ny manao izany ny mponina manodidina ny 5 tapitrisa hatramin'izao. Fitsohan'ireo mponina izay tsy azo antoka ihany koa noho ny fitohizan'ny darika bomba sy ny fitifirana. Manao antsoava amin'ny firenena rehetra anao tsindry ny amin'ny amahana ny olana amin'ny fomba rehetra ny ONU na ny vondron'ny firenena mikambana amin'izao fotoana, saingy tsy mbola nisy vokany izany hatreto.
dia izay ihany koa mamarina ny fampalalambavao ny Kolo TV ho amin'ity alina ity. Isaorina isika rehetra ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipa ny fampalalambavao kosa dia mbola manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuru vous a présenté Ni Vaovao. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.